Tsara ny amin'ilay zazakely koa rehefa hitanareo izy iambarao amiko mba ankanesako any koa iankoka io anatrehany ary efa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa arendro lay kintana hitany teny antsinanana mialo azy mandrapijanony teo ambonin'ny toeran'ny zazakely ary no nahita ny kintana izy dia nifaly indrindra ary efa tafiditra tao an-trano izy dia nahita ny zazakely sy Maria reniny ka niankoka teo anatrehany ary no nefa nisokafa ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora ary efa nitorohan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy tsy verina any amin'ny Heroda dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Ray maso manana masinana ny fahamarinana tena amin'ny fahamarinana. Amen. Rehefa mbola malala ho rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tonga nofo ny Mesia dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Io no atao Kristy mpanjaka eto. Tonga nofo io lazana hoe teraka eto, teraka Jesosy tao Betlehemy. Ny aladiny Epifania dia fisehoana ny dikany na fiposahany voninahitry zanak'Andriamanitra, na ny voninahitry Mesia na ny voninahitry Kristy. Zany hoe miposaka amintsika izy, hitasika maso izy, miara-monina amintsika io. Mesia io natao hoe indro nananaka ny Virzina ho Isaia, teraka zazalahy ny anarany atao hoe Emmanuel. Ny dikany hoe Emmanuel dia amintsika Andriamanitra, zany hoe miara-monina amintsika Andriamanitra. Dia io ilay Epifania zany hoe miseho ho hita maso miara-monina amintsika ilay Mesia. Manaraka zany dia misy andian'olona roa samihafa manatrika ny fahaterahan Jesosy. Ny andian'olona voalohany dia ny magy telahy niny natoky ary nandeha hitady hiaona amin'ilay mpanjakan Jesosy. Misy kosa ny ekipan'ny Heroda miaraka amin'ny mpisorona, miaraka amin'ny levita zay sy nino, inona ny tetikeviko zareo? Andao vonoana io. Io le malaza be Madagasikara am'izay hoe Krismasy ny Heroda, zay mpanaraka Facebook. Fa isika andeha haka lesona amin'reto magy reto. Magy Zentlisa. Zentlisa mitarihy ny fanan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Nahazo faminanena avy amin'ny fanahy masina izy, fa ny dikan'io kintan'io dia hisy mpanjaka izy ho teraka, mpanjakany Jiosy ho teraka. Tarihy ny fanan'Andriamanitra, mitarihy ny tenin'Andriamanitra. Zay ray. Faharoa, lasa amin'izay ry zareo nandeha. Rehefa nandeha izy dia nanontany hoe aiza ilay teraka mpanjakan Jiosy. Zany hoe mitady te hiaona amin'izy izy amin'ny Jesosy. Sika koa amin'izao taona vaovao zao ny zava-dehibe indrindra dia anao tarihy ny ten'Andriamanitra ilay kintana, ny fanan'Andriamanitra ilay kintana hitarika anao amin'izy amin'ny Jesosy. Tsy misy olana iray azy
miaona am Jesosy raha sy tariny ten'Andriamanitra sy tariny fanahin'Andriamanitra. Izy Romana 8:1-7 zay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Dininareo soratra masina hoe Jesosy fa io no manambara ka nikitana am'izao fotoana zao sy tahaka ny anymagy fa ny ten'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra. Raha tariny io ianao miaona am Jesosy ianao, manana an Jesosy ianao. Ary io nylesona azy lehibe. Ny faharoa raha vao nahita am'izay izy de inona natao zareo? Miankoka. Inona dikany miankoka? Fanoavana, sinoana, fanomezana voninahitra ananay Jesosy. Fanatra tena lalina koa. Ianao raha te hianao am Jesosy marina, miankoka ianao, maneriteny ianao, manoa ianao, manome voninahitra an Jesosy, isiany ianao manontolo. Ny manaraka, rehefa zany dia nanolotra fanomezana azy zareo. Inona moa fanomezana ameny magy dia? Miora, volamena ary zava-manitra. Inona ny dikany? Ny olona niaona am Jesosy marina de manolotra ny tenany aloha miankoka. Teko voalohany. Avy miankoka izy de manolotra ny fananany. Ianao koa miantoraka amin'ny tongotry ny tompo amin'ny fibebahana. Manolotra ny fiainanao manontolo an Jesosy aloha. Zay vao ny tsara indrindra ao aminao fanananao koa tena manompo azy. Antsika matetika rehefa tonga ny fanomezana amin' Jesosy eto, jerena ny kelikely madinika $5 sa $2. Fa eto ny andreto magy reto miora, volamena ary zava-manitra. Ny olona tena babin' Jesosy de manolotra ny tenany aloha, manolotra ny tsara indrindra koa amin'ny fiaina. Aveza moa fanananananao hoe ary am Jesosy an Jehovah ny tasy zay rehetra. Raha nambininy ianao de manolotra ny tsara indrindra. Fa ny sasany rehefa misimisy adidy indray mandeha indreo de va hoana koa ary ty omenao am Jesosy io zay ataonao amin'ny fiangonana de atao amin'iza atao am Jesosy. De zao nianao tamin'ny Herody ary zareo alohan'ny nianany am Jesosy. De izy Herody hoe rehefa mahitanareo le zaza de mba lazao koa fandeha hiankoka. Marina ve zany teniny zany? Lainga. Zay no fantarana. Ny olona tsy manana Jesosy mandainga. Tsy vitany mandainga fa tena hamono. Hamono an Jesosy, hamono ny asa famonjeny. Hamono ny asan'Andriamanitra. Enganetsika isika. No vatao misakana hamono. Tsy vitany zany fa tratry ny voninahitra sy ny rehareha sy ny pouvoir sy ny seza de mahavita mamono olona misy am'izao fotoana. Namono ny zaza rehetra roa taona. Teritra Herody. Fa ianao tsy hireharehaka hamono ny hafa fa hiety eo an-tongotry Jesosy fa hanome fiainana kosa ny hafa. Io ny antsika hitaona ny olona ho am Jesosy fa tsy hamono olona. Hitaona ny olona am Jesosy mba ho velona fa tsy hamono olona. Mety tsy hamono olona amin'ny fomba hoe mivantana fa zay rehetra hitaona ny olona hanota dia mamono olona zay. Romana 6:23 fa afatesana ny tambony hota fiainana marak'izay kosa ny fanomezam-pahasoavana ao am Kristy Jesosy. Zany no hitarian'ny tompo antsika. Hitaona ny olona ho am Jesosy, hisaoka an Jesosy, handray an Jesosy ho fiainana. De zao tsy natahotra ny Herody izy raha nahazo nofy avy amin'Andriamanitra hoe tania mazava verina amin'angay fa lalakafa ny andehanana de mandehana mody. Raha am'izao fotoana zao président de république miteny aminao dalanao pasteur zereo ny zavatra ary de mivereny ty amiko rehefa avy eo. De avy eo tsy mandeha amin'ny raprezy masaka. Inona no natao raprezy ana? Maty. Fa ho antsika kristianina rehefa tsy mifanaraka amin'ny fisapon'Andriamanitra ny tenin'ny filoha de toeritsika zany. Aoka ho mahatonga hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao sady voninahitra fiainana. Izy anao saraka antsika fitiavan'i Kristy hoy ny apôstôly Paoly. Fahafatesana va? Tsia. Zany koa nampizahoranao mandehana amin'ny lalakafa. Nizaniza lehibe chef président mibaiko anao hanao fahotana. Iaza manao fa mijoroa ho mpanompo mahatoky trano fahafatesana. Voninahitra amin'Andriamanitra lay sanaka rehefa ny masina zay fazatra ny tarao indrindra ka mandrakizay rasy ny fitahena. Fa tsara Jesosy ke tombosika
fitiavan'Andriamanitra iray, firaisanao amin'ny fanahy masina ao amintsika rehetra ny tombozako mandrakizay. Amen.